tonga soa eto amin'ny fandariny indray sika androany tsara iray avy eto amin'ny TPI Anosy ny hitondra fanazavana mahakasika ny didim-pananana na ny testament. Fa miarabantsika rehetra manaraka ny fandarana zo sy lalàna. Inona ny atao hoe didim-pananana na testament? Ny antsoina hoe didim-pananana araka izany dia taratasy ara-dalàna azo foanana ary azo ovana amin'ny fotoana rehetra mandra-pahafatin'ilay olona nanao azy, izay ataon'olona iray manana fahafahana ara-dalàna ka amin'ny alalan'izany izy no mandidy ny momba ny ampahany na manontolo ireo fananany amin'ny fotoana tsy maha-eo azy intsony. Tsara ny mahafantatra fa izany didim-pananana izany dia fehezin'ny lalàna 7 tsipika 412 tamin'ny 4 Jolay 1770 momba ny fandovana ny didim-pananana ary ny fanolorana. Misy karazany roa ny fandovana eto Madagasikara. Ny fandovana tsy nisy didim-pananana na ilay antsointsika amin'ny teny vahiny hoe succession ab intestat na succession sans testament dia ny fandovana nisy didim-pananana na ilay antsointsika ihany koa hoe succession testamentaire amin'ny teny vahiny. Raha toa ka tsy namela didim-pananana izany ny olona anankiray rehefa maty izy dia ny lalàna no mametraka ny laharan'ireo olona mandova azy, ka izany dia azontsika jerena ao amin'ny 1940 ny lalàna voalazako teo. Raha toa kosa ka nametraka didim-pananana na testament ilay olona anankiray dia ny didim-pananana iny no miatra raha toa ka ara-dalàna izany didim-pananana izany araka ny fenikevitry ny masimandidy. Ny fenkevitry ny masimandidy dia fenitra ara-moraly izay efa nanomboka tany amin'ny andron'ny fahampanjaka. Tamin'ireny kabarin'Andrianampoiny Merina ary lasa lalàna ara-drazana mihitsy izy tafiditra tao anatin'ny lalàna an-tsoratra teto Merina tamin'ny andron'ny mpanjakan'ny Sesy Rasoerina Ranavalona faharoa sy fahatelo ary mbola nampidirina ao amin'ny 1970 ny lalàna 12 tsipika 412 voalazako teo. Ny tena hevitry fonosin'ny masimandidy dia hoe ny olona anankiray dia masimandidy amin'ny fananany rehetra, izany hoe malalaka izy amin'ny safidiny amin'ny izay tiany omena ny fananany rehetra rehefa rahatrizay ka tsy eo intsony izy, izany hoe rehefa tonga ny andro hafatesany. Raha alefa lavidavitra kokoa ny tiany izany fenkevitra izany holazaina dia hoe manana fahafahana malalaka ny olona iray tsy hampandova olona izay tokony handova azy na ilay antsoina hoe faculté d'exhérédation amin'ny teny frantsay, ka izany no antony didim-pananana mba hahafahan'ny olona anankiray mandidy ny momba ny fananany. Misy fepetra-taken'ny lalàna ihany anefa io safidy malalaka ny tompon'ny fananana io. Araka ny voalazany 720 ny lalàna voalaza teo. Voalohany ny zavatra lazaina ao anatin'ny didim-pananana dia tokony mazava tsara ary azo tanterahana, izany hoe mila fantatra tsara ilay olona omena ilay fananana ary voafaritra mialoha ilay fananana omena. Faharoa, ny votoatin'izany didim-pananana izany dia tokony fanaraka amin'ny filaminam-bahoaka sy ny fitsipitondran-tena na ny fomba amam-panao malagasy na ilay antsointsika hoe ordre public et bonne mœurs amin'ny teny frantsay. Ohatra izany lalam-panorenana na fitsipitondran-tena malagasy dia miaro tanteraka ny fianakaviana na ilay antsointsika hoe famille légitime, izany hoe ireo vady aman-janaka ara-dalàna. Noho izany dia tsy azo atao ny manao didim-pananana iray ho amin'ny tombontsoan'ireo zaza ivelan'ny fanambadiana fotsiny ihany, izany hoe ireo antsointsika hoe enfant adultérin amin'ny teny frantsay ary tsy mampandova ireo zaza ao anatin'ny tokantrano ara-dalàna, izany hoe tsy azo atao ny manao didim-pananana ka omenan'ireo zaza ivelan'ny tokantrano fotsiny ihany ny fananana rehetra ary tsy mampandova ireo zaza ao anatin'ny tokantrano. Misy karazany telo ny didim-pananana voalazan'ny lalàna. Rehefa maty ny olona iray vao afaka sokafana ny didim-pananana nataony. Ny didim-pananana soratanana na ilay antsoina amin'ny teny vahiny hoe testament holographe izay misoratan'ilay mpanao didim-pananana, izany hoe soratanany nasiany daty ary nosoniaviny. Izy io dia azony tehirizina, azony apetraka amin'ny olon-tsotra ihany koa na apetraka any amin'ny notaire na ireo olona nomeny lalàna anato na antsointsika hoe officier public authentificateur amin'ny teny frantsay, izany hoe manome safidy malalaka ny lalàna amin'ny fitehirizana azy io saingy
tsara kokoa apetraka any amin'ny notera na ny manam-pahefana mba ho azo antoka kokoa izany a didim-pananana izany. Faharoa dia ny didim-pananana notoavina na ilay antsointsika hoe testament par acte public amin'ny teny frantsay dia ilay notera na manam-pahefana mpanatoa no manoratra azy. Izany hoe makany mihitsy ilay olona tianao didim-pananana miaraka amin'ny vavolombelona roa izay mety fianakaviana na tsy izy io milaza izy fa hanao didim-pananana ary milaza izay didim-pananana ho ataony. Ka raketin'izy ireo anaty firaketana na rejistra manokana izany vakiana mpanao didim-pananana sy ireo vavolombelona izay manao sinia amin'ny farany. Ary fahatelo dia ny didim-pananana miafina na ilay antsointsika amin'ny teny mahazatra hoe didy miafina, antsoina ihany koa amin'ny teny vahiny hoe testament secret. Izy io dia tsy maintsy nosoniavin'ilay olona nanao didim-pananana, izany hoe afaka olon-kafa ny manoratra azy fa tsy maintsy vita sonian'ilay olona nanao didim-pananana izy io. Dia mandeha makany amin'ny notera, tsy maintsy apetraka any amin'ny notera izy io na apetraka ihany koa any amin'ny manam-pahefana anatoa ary tsy maintsy miaraka amin'ny vavolombelona anankiroa izay tsara kokoa raha fianakaviana araka ny takin'ny andiny 730 ny lalana voalaza teo. Taratasy mihidy anaty valopy izy io no entina any amin'ny notera na ny officier public authentificateur. Ary eo alohan'izy ireo no tombohina ary selena ilay valopy. Ary milaza izy fa didim-pananana miafina no ao anatiny. Efa vita ny sonia ary novakiana taminy talohan'ny nanaovana sonia. Rehefa izany dia ny notera na ny officier public manoratra eo ivelan'ny valopy ny acte de souscription. Manoratra izy fa voarainy tamin'ny fotoana sy toerana anankiray io valopy io izay mirakitra ny didim-pananana miafina. Rehefa vita izany rehetra izany dia manome reçu ny notera ary manao signature-n'ilay acte de souscription ny mpanao didy miafina sy ireo vavolombelona ary ny notera nandray izany. Raha officier public kosa no nandray azy dia raketana anaty rejistra fanamarinana ireo taratasy notoavina na ilay antsoina hoe registre d'authentification des actes izany fametrahana didim-pananana miafina izany. Izavy ny olona afaka manao didim-pananana. Ny olona rehetra salama saina tsara, manana fahafahana ara-dalàna araka ny lalàna sy ny fomban-drazana ka mandidy na manome ampahalalàna ireo fananany an-tsitrapo no afaka manao izany didim-pananana izany. Izany hoe olona salama saina tsara, olona mahafantatra tsara ary manome ampahalalàna ireo fananany an-tsitrapo tsy misy teritery no afaka manao izany didim-pananana izany. Ahoana ny fanokafana ny didim-pananana? Rehefa tonga ny fahafatesan'ny olona anankiray ka raha toka namela didim-pananana io olona io dia ireo olona nafantatra ny fisian'ilay didim-pananana, izany hoe matetika izy io dia ireo vavolombelona miaraka taminy tany amin'ny notera na ny officier public na ihany koa izay mety mahita ny didim-pananana napetra ny tao an-trano fotsiny any no manantona na ilay notera zany na ilay manam-pahefana mpanatoa nametrahana azy miaraka amin'ny sora-pahafatesany na ny acte de décès ary sokafana eo anatrehan'ilay notera zany eo anatrehan'izy ireo ilay didim-pananana vela ary vakiana. Avy eo dia raketina anaty fitanana an-tsoratra izany mba ahafahan'izy ireo manao ny acte de notoriété na ny fanamarinana mahampandova. Raha toa kosa ka tsy napetraka tamin'ny notera na ny officier public izany didim-pananana izany dia ny olona izay nahita io didim-pananana io no manantona ny filohan'ny fitsarana ady madio mahefa. Ny fitsarana dia ao amin'ilay toerana farany nipetrahan'ilay nanao didim-pananana. Eo anatrehan'ireo mpandova sy ireo voakasika rehetra ary atrehan'ny lehibe ny prakitra raha izay manao fitanana an-tsoratra no sokafana ilay didim-pananana, izany hoe raketina ao anatin'izay fa nentina teo amin'izy ireo ny didim-pananana no sokafana teo ary lazalazaina ny mombamomba ilay didim-pananana sy ny voalazany izany didim-pananana izany. Ka eo ny fitsarana no manendry notera na officier public ametrahana ilay didim-pananana. Inona ny mahasamihafa ny didim-pananana sy ny varahavatra? Misy mahasamihafa azy izy ireo araka ny voalazan'ny 170 hatramin'ny 570 ny lalàna. Ny farahafatra dia ilay hafatra farany ataon'ny olona izay efa mahafantatra fa ambava ho ny fahafatesany izy ka
mametraka ny fomba izaran'ireo fananany rehetra amin'ireo zanany, izany hoe ireo zanany ara-dalàna na ireo zaza natsangany. Atsotsika ihany koa hoe enfant adopté amin'ny teny vahiny. Amin'io farahafatra io dia milaza zany izy izay fomba izaran'ireo fananany ireo sy ny fombafomba atao amin'ny fandevenana azy, izany hoe tsy azony atao ny tsy mampandova olona amin'ny farahafatra iny fa ny fomba izarany fotsiny ireo fananany amin'ireo zanany no ataony sy ny fombafomba amin'ny andevenana azy. Rehefa tonga zany ilay fotoana io dia miantso malaky ny sefokotany na ireo olombe eo an-tanàna na ny solon-tena ny fivondronana izay akaiky azy indrindra, ary izany dia atao anatrehany vavolombelona 4 ka ny anankiroa amin'ireo dia tsy maintsy fianakaviana. Ary ireo olona ireo no makany amin'ny notera na manam-pahefana mpanatoa mba handraikitra izany rehetra izany an-tsoratra. Misaotra ny Ministeran'ny Fitsarana sy ny Televiziona Malagasy nahafahanay teto anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo nanao izao fandarana izao izay natokana manokana momba ny didim-pananana. Dia mametraka ny veloma mandra-piona ho amin'ny mpanaraka fandarana rehetra. Rehefa ilay midina toerana ny topo amin'ilay phase physique dia mameno an'ity boky ity izy, mameno an'ity izy hoe iza mombamomba an'ilay voasoratra ho tompon'ny tany dia inona ilay eo amin'ilay tany hoe tanimbary ve izy dia ato ny refony. Dia mahakasika an'ity zao ho an'ity anankiray ity zao ilay ny atoerana hoe misy manohana ilay izy dia ato zany mpanohana. Misy mpanoha moa zany izy misy mpanohana izy dia tsaraina manao fitsarana jugement individuel moa filazanay azy ao anatin'ireo mpikambana ao amin'ny fitsaran-tany mitety-vohitra dia iny ilay midina eny an-toerana mihitsy ny fitsaran-tany mitety-vohitra mijery ny zava-misy eny an-toerana dia mijery manadiady ny mahamarim-pototra na tsy mahamarim-pototra amin'ny fanohanana izay ataon'ilay ilay olona anankiray dia iny izahay no mamoaka didim-pitsarana hoe iza zany ny tena ho tompon'ny tany ilay mpanohana sa ilay voasoratra. Tondray izy zao ny ataonay hoe jugement collectif, zany hoe tonga ilay teneniko hoe rehefa tsy misy mpanohana izy dia tonga dia avoaka didim-pitsarana hitambaram-be jugement collectif arondrio premier dernier ressort dia izay voasoratra ho tompon'ny tany ato amin'ny matsisy mpanohana azy dia tonga dia iny no tompon'ny tany. Efa natsidika tery aloha fa tompony andraikitra iray momba ny fitsaran-tany amin'ny teti-vohitra avy ao amin'ny fananan-tany no vahintsika an'io ka resahany amin'izany ny dingana aorian'ny fitsaran-tany amin'ny teti-vohitra ny fanaovana appel na opposition amin'ny didy mivoaka, ny karazana didy mivoaka, ny antom-pisihan'ny fitsaran-tany amin'ny teti-vohitra, ny dingana raina rano kadasitra. Faly miaraban'ny mpijery ny televiziona malagasy manaraka ny fandarana Zosy lalàna amin'izao alakamisy alina izao. Inona ny atao hoe kadasitra? Ny kadasitra dia atao hoe procédure d'immatriculation collective na lalana anankiray ahafahana mamokatra titra maro. Dikan'izay dia hoe lalana andehanana mba ahazahoana titra. Inona avy ireo lalàna amin'ny fe ny kadasitra? Diditsy volana laharana 470 tamin'ny 10 desambra 470 ao ihany koa ny décret na ny didim-panjakana laharana 64076 tamin'ny 9 martsa 2027 miresaka mahakasika ny fitsaran-tany mitety-vohitra. Ao ihany koa ny décret 68213 tamin'ny 20 may 2027 izay miresaka bebe kokoa mahakasika ny famaritana ankapobeny na ny délimitation d'ensemble izay atao ao anatin'ny kadasitra. Ary eo ihany koa ny lalàna 32020 izay manitsy ny fepetra sasatsasany mahakasika ny itsyvolana laharana 470 mahakasika ny procédure-ny kadasitra. Iza no mandray fepetra anao ny kadasitra? Taloha izy io dia ny fanjakana fohy be irery ihany
miaraka ny ao amin'ny sampandraran'ny fananantany sy ny fandrefesantany no manapa-kevitra hanao ny kadasitra. Taty aoriana araky ny aty amin'ny lalàna 2003 029 izay nyresantsika teo dia nanometraka ny lalàna ny hoe akoatra ny fanjakana foibe dia misy fangatahana izay afaka apetraky ny collectivité publique, izany hoe mety ny région, mety commune anankiray na ihany koa fikambanana apetraka aty amin'ny sampandraran'ny fananantany zay dia afaka mangataka izy ireo amin'ny anaovana kadasitra eo amin'ny faritra izay misy an'izy ireo. Faritra ohatry ny ahoana no azo anaovana kadasitra? Ny tany izay efa misy fanajariana izay nataon'ny olona no anaovana ny kadasitra, satria ao anatin'ny fanaovana kadasitra dia mipetraka ny aveo ny hoe fanamafisana ny zofitompona fananantany ho an'ny olona izay efa nanajary io tany io no atao. Izany hoe amin'ny fitenenana teknika dia hoe consécration ana droit de propriété no atao mandritra ny fanaovana ny kadasitra. Inona avy ny dingana izorana ary hanao kadasitra? Misy dingana efatra ny atao raha hanao ny kadasitra. Voalohany indrindra amin'izany ny fanombohana na ny phase d'ouverture, dia izay tompon'andraikitra voalohany nandray fanapahan-kevitra ny amin'ny anaovana kadasitra ny faritra anankiray zany dia misy ny fandraisana fanapahan-kevitra miaraka amin'ny sampandraran'ny fananantany ny amin'ny hoe aiza no faritra izay atao kadasitra. Izany hoe efa tokony ho voafaritra ao anatina saritany anankiray lehibe le izy hoe manomboka eto amin'ity faritra ity hatreto amin'ity faritra ity no hanaovana kadasitra. Ao anatin'izay zany dia efa mipetraka mazava tsara ny zavatra ho atao. Rehefa voaray ny didim-panjakana izay mamaritra hoe aiza ilay faritra anaovana kadasitra dia ao anatin'ity dingana amin'ny fanokafana ny kadasitra ray an'ity dia alefa manarak'izay ny fanetanana ny vahoaka ny olom-pirenena tsirairay avy ao amin'ny faritra izay anaovana ny kadasitra io. Iny zany dia iarahan'ny ilay fikambanana na ny ilay entité izay nanapa-kevitra ny amin'ny anaovana kadasitra ilay faritra manao iny ny amin'ny fampahafantarana ny olona izay zava-misy izay afaka atao zay amin'ny radio na amin'ny fahitalavitra amin'ny alalan'ny peta-drindrina sy fanetanana eny an-tsena na ny mifokotany izay rehetra afantarany be sy maro ny fisian'ny kadasitra. Ny zavatra anankiray tiana hotsim-pihana ao anatin'ilay izy dia ny hoe ao anatin'ny faritra anankiray izay atao kadasitra dia tsy misy sécurisation foncière na hoe tsy misy fangatahana titre na fangatahana karatany na fangatahana tany-panjakana azo atao intsony ao anatin'io faritra izay efa namoana didim-panjakana hoe ho atao kadasitra io. Raha toa kosa nefa ka efa nisy procédure anankiray na réquisition locale na efa nisy fangatahana tany-panjakana teo talohan'ny nivoahan'ny didim-panjakana mamaritra ny fisian'ny kadasitra dia esorina tsy ho ao anatin'ilay faritra anaovana kadasitra fotsiny ireo faritra efa misy fangatahana borne, izay moa dika réquisition locale na ny efa nisy faritra nangatahana tany-panjakana talohan'ny nivoahany io. Dia rehefa vita izay dia eo ny fiomanana ny mahakasika ny amin'ireo dingana anankitelo manaraka avy ato aoriana. Dingana faharoa manaraka ny kadasitra rehefa tanteraka izay fanokafana izay dia mipiasa ny topo midina eny amin'ny toerana dia mamaritra ilay tany ho atao kadasitra. Ao anatin'ity dingana faharoa ity dia ny service topografika mpiasan'ny sampandraran'ny fandrefesantany no manatanteraka azy eny amin'ny toerana amin'ny famaritana ny canton sy ny section ary ny sombintany tsirairay avy. Iny zany
ny ao an'taony hoe manao délimitation d'ensemble ary zareo mamaritra ilay section cadastrale. Mandritra ny fotoana iny a midiny eny an-toerana manao ny fanadiadiana mahakasika ny fanajariana izay misy eny an-toerana ny mpiasan'ny sampandrarahan'ny fandrefesatany mizara ny section. Hoantsika zay manana cadastre dia misy soratra ny amin'ireny cadastre antsika ireny ny hoe section na hoe sokajy dia iny zany le zarainy zareo amin'iny aloha. Dia misy avy eo ny hoe sombotany ho an'ny fanamarinana fananantany izay avoakan'ny sampandrarahan'ny fananantany. Soratany zareo ao anatin'ny boky anankiray iny ny mahakasika izay olona manajary eo ny mombamomba azy dia ny zava-misy eo an-toerana faritany ny hoe tanimbary ve ity sa tanimboly sa fasana sa tany malalaka fotsiny. Soratany ao izay zava-misy eo ambonin'ny tany, apetrany eo ny refiny ary indrindra amin'ny hoentina namafisana zo hitopona amin'ny fananantany le izy araka ny voafaritry ny lalàna dia izay olona tonga eo ka miteny hoe izao no nanao ny fanajariana dia omeny lalàna zo sy fahefana izay olona mety hanohitra izay na amin'ilay tenentsika mahazatra hoe manao opposition mahakasika an'izay filazan'le olona milaza fa hoe izao no nanao an'ity trano ity na izao no tompon'ity tanimboly ity. Afaka raisin'ny mpiasan'ny topo eny an-toerana izay soratany ao anatin'ilay boky be entiny eny an-toerana iny, soratany ao anatin'ny PVCB na ny procès verbal collectif de bornage izay. Rehefa vita amin'ny famaritana ankapobeny eny an-toerana na ny délimitation d'ensemble izay ataon'ny mpiasan'ny fandrefesatany dia ny olona tsirairay avy izay mihevitra fa manana zo ao anatina sombotany anankiray izay tsy afaka nanao fanoherana na nitaky ny zo ny teny an-toerana nandritra ny fotoana izay nandalovan'ny mpiasan'ny fandrefesatany teny an-toerana dia omen'ny lalàna zo anao fanohanana na fitakiana revendication ao anatin'ny roa volana. Izany hoe aterin'ny sampandrarahan'ny fandrefesatany eny amin'ny biraoan'ny canton na ny biraoan'ny fokontany eny boky be iny dia manana fotoana roa volana izay mihevitra fa manana zo anao an'izay revendication na opposition izay. Rehefa tapitra io fotoana io dia averina any amin'ny biraon'ny fananantany ny boky anohizana ny dingana manaraka indray. Inona ny dingana manaraka? Amin'ny fomba fiteny teknika moa zany aty amin'ny sampandrarahan'ny fananantany dia ny hoe phase juridique. Amin'ny phase juridique izay dia miditra amin'ny mandray anjara amin'izay ny fitsaran-tany mitety vohitra na ny tribunal terrier ambulant. Inona ny tena asan'ny fitsaran-tany mitety vohitra? Hanamafy ny zon'ny fananantany eo amin'ny tany anankiray izay nanaovana cadastre. Izany hoe nomeny ny fanjakana fahefana hanamafy ny zo amin'ny fananantany izay efa nanana an'ilay olona teo an-toerana mba ho afaka atao titre ny fitsaran-tany mitety vohitra. Ny mpiasan'ny fitsaran-tany mitety vohitra amin'ny maha juridiction d'exception ny filaza azy hoe fitsarana manokana izay mitsara mahakasika amin'ny tany nanaovana cadastre azy dia tsy magistrat de carrière fa mpiasan'ny fananantany no mandravitra ny fitsaran-tany mitety vohitra. Ny filohan'ny fitsaran-tany mitety vohitra dia inspecteur des domaines dia misy ny mpitsara-panampy izay contrôleur des domaines. Araka ny voafaritry ny lalàna ihany koa dia misy ny
atao hoe assesseur populaire izay mpitsara-panampy avy eny amin'ilay toerana nanaovana ny kadasitra izay anampy ny fitsara-tany mitety-vohitra indray mifanapahan-kevitra mahakasika ny sombon-tany izay misy fanohanana ao anatiny izay mety hoe isy fifanoherana na isy litige ao anatiny. Eo ihany koa mpikambana anankiray ao anatiny ny mpandrevi-tany. Misy mpiasan'ny topo zany ao manampy ny fitsara-tany mitety-vohitra ihany koa amin'ny fanaovana ny asany, ary misy ny greffier izay assistant rédacteur des domaines. Ireo mandravitra ny fitsaran-tany mitety-vohitra. Mainga avy amin'inona ny amohan'ny fitsara-tany mitety-vohitra? Ny didy. Ny saritany sy ny procès verbal collectif de bornage izay nampiasain'ny service topographique izy dia ireo no andraisan'ny fanapahan-kevitra ny amin'izay fanamafisana ny zoan'ny olona eo amin'ny sombon-tany izay. Manahoana ny endriky ny fizotry ny fitsarana sy ny karazana didy mety hivoaka? Araka ny resantsika teo amin'ny dingana faharoa, misy ny sombon-tany na ny parcelle cadastrale izay tsy nisy nanao fanohanana mihitsy, dia misy ny sombon-tany izay mety nisy nanao fanohanana na mety nisy nitaky zo olona hafa ankoatran'ilay voasoratra teo nitaky ny zoany. Ho an'ny sombon-tany izay tsy nisy nanao fanohanana dia amin'ireny sombon-tany ireny no mamoaka didim-pitsarana hitambaram-be na jugement collectif ny fitsaran-tany mitety-vohitra izay amin'ny filaza azy amin'ny terme technique dia ny hoe rendu en premier et dernier ressort ireny didim-pitsarana ireny. Ny sombon-tany ireo izay nisy revendication na nisy opposition, ireny indray dia tsy maintsy tsaraina tsirairay avy. Mandinika ny fitsarana ny amin'izay mahamari-pototra na tsy mahamari-pototra ny fanohanana na ny fitakiana zo izay ataon'ireny olona ireny ao anatin'ilay procédure izany. Midina eny an-toerana mihitsy ny fitsaran-tany mitety-vohitra, miverina mijery ny zava-misy eny an-toerana, mihaino izay olona voasoratra, ilay milaza azy ho tompon'ny tany voasoratra tao anatin'ny boky fanatsatoam-borona amin'ny tambabe sy ilay olona izay manohitra izay filazana izay. Ary ny amin'ilay tenentsika teo hoe misy ny assesseur populaire na ny mpitsara-panampy izay avy eny amin'ilay toerana nanaovana ilay kadasitra, dia ireny zany no anampin'ny fitsaran-tany mitety-vohitra handray ny fanapahan-kevitra, amoaka ny didim-pitsarana hamaritra hoe iza marina no tokony hanana zoka ho soratana ho tompon'io tany io. Afaka anaovana appel ve ny didim-pitsarana avoaka ny fitsaran-tany mitety-vohitra raha toa ka tsy afa-po? Izay tsy afa-po dia afaka mampakatra ny raharaha eny amin'ny fitsarana ambony, any amin'ny cour d'appel, any amin'ny juridiction judiciaire izany. Misy ny chambre d'immatriculation ao amin'ny cour d'appel ao dia any no manao fampakarana ny raharaha, dia ny mpitsara any indray no andray ny fanapahan-kevitra hoe aniza marina izany ny sombon-tany. Afaka anaovana opposition ihany koa ve ny didy avoaka ny fitsaran-tany mitety-vohitra? Araka ny voafaritry ny 17/100 eo amin'ny andalana farany ao amin'ny ordonnance 60/146 dia milaza mazava ny hoe ny didim-pitsarana izay avoaka ny fitsaran-tany mitety-vohitra dia tsy afaka anaovana opposition. Raha ohatra ka samy afa-po ny rehetra amin'ny didy avoaka ny fitsaran-tany mitety-vohitra dia ahoana ny tohiny? Tapitra hatreo ny amin'ny fitsaran-tany mitety-vohitra fa miditra indray any amin'ny dingana faha-efatra farany dia ny ao amin'ny fitsaran-tany mitety-vohitra ihany no manomana ny antotan-taratasy rehetra hoentina hanao titre eny amin'ny sampandrarahan'ny fananan-tany. Ny fitsaran-tany mitety-vohitra sy ny sampandrarahan'ny fananan-tany dia ao anatina servisy anankiray, ao anatin'ny direction des domaines, mpiasa amin'ny fananan-tany daholo ny ao fa ny asa izay atao no misy somary misy mahasamihafa azy. Izany hoe fitsaran-tany mitety-vohitra miresaka manokana momba ny kadasitra,
tsy miresaka momba ny titre raha tany vita titre dia tsy mandehandeha any fitsaran-tany mitety vohitra miresaka momba azy raha vao miresaka kadasitra izay mbola tsy voatsara dia tsy mandehandeha any amin'ny sampandrarahan'ny fananantany na any amin'ny mpikajy ny fananantany fa amin'ny fitsaran-tany mitety vohitra no mandray an-tanana an'izay efa voafaritra hoe ity no tompon'ny tany dia mandeha makany amin'ny sampandrarahan'ny fananantany zany manimadika ho titre satria asany zareo madiodio ny fanaovana ny titre entineny ny didim-pitsarana izay navoaka ny fitsaran-tany mitety vohitra miaraka amin'ireo atotan-taratasy rehetra izay voafaritra hoentina hanaovana izany dia mazava ho azy ny didim-pitsarana ny saritany kadasitra sy ireo antotan-taratasy hafa izay anamarinan'ilay olona fa azy io sombintany izay ho avadika titre io. Makasitraka ny TVM namokatra izao fandaharana izao izay nahafahan'ny filohan'ny fitsaran-tany mitety vohitra teo Ambohidratrimo nanazava sy namelabelatra tamintsika mahakasika ny kadasitra sy ny fitsaran-tany mitety vohitra. Saotra tompoko.